Ny amin'ny vaovao io fa mahakasika kosa indray ny savorovory izay niseho tetsy Analakely dia nanao fihetsiketsehana ireo mpivarotra tetsy Analakely nidina an-dalambe nisy nitsioka kiririoka tanjona ny fitsipahana ny fisamboran'ny mpitandro filaminana ireo namany andao ary arahana ny mahakasika izay. Elo atoandro nitsoka kiririoka izy ireo voatorabaty ihany koa ny polisy munisipaly hipanadio tsena. Vokany niroso tamin'ny fisamborana ny mpitandro ny filaminana ka mpivarotra misa telo no voasambotra tamin'izany. Le resaka zany misy resaka fampisamborana le mpivarotra, misy torabaty nisy mivarotra baiboly zany dia ngovy zareo le baiboly dia rehefa ngovy le baiboly dia nitsakitsahany tao anatin'le tomobile dia mba tezitra zany le tompon'le izy satria hoe volan'le olona le nasere. Voaterina napoaka basy ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny Nizira izay nidina teny Sorano. Satirmaty voaka avy any izay izy tonga dia raikitra ny ananana dia nitifitra basy izy dia ny vehivavy retsaitra nandroalika sady nitomany izay lehilahy hitany teny nalainy dia ny sasany endreny dia tsatsany tatonone mety nandeha nakany central tonga tany central izay nefa izay zao nahita nanitoana anazy tao tsy ao indray olona hoe mba hijery an'ilay olona izay. Isan'ny fototry ny fisamborana ny fanambanana antsy ireo polisy munisipaly izay nanatateraka ny asa fanadiovana ny tsena. Nisy ny fitoriana napetraka teo anivon'ny polisy mikasika izay raharaha zay. Le mpivarotra lazay fatondra antsy amin'ny munisipaly lazay fananambana antsy nefa ny olona ankizy varovarotra tandra avany ke le ankizy nisamborony teo. Manoloana ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpivarotra izay tonga teny amin'ny commissariat central Etsitsara lalàna dia no mafisina ny fiambenana an'ity foto-drafitrasan'ny polisy nasionaly ity ho fitandrovana trano ny fandriampahalemana.